Ampifaliana trandriavana malala na zontsika miaona toy izao iainy ny tenin'Andriamanitra ndray nefa tsara n'izany koa azatsika mandinga ny tenantsika alalantsika ny tokony ataontsika. Ho aminareo izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy Andriamantsika sy mpamonjy, atomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tomponsika. Amen. Alarobia 1 Martsa 2022 imanjinantsika lohahevitra manao hoe mitarika amin'ny fandinihan-tena ny Tompo. Andeha riavana idera sy ankalaza n'Andriamanitra isika. Endre tsara sady mahafinaritra raha mipralany miara-monina, tahaka ny dililo tsara amin'ny loha, izay mitsororoka misomotra teny sonitra rona, izay mitsororoka moro tongotra akanjony, tahaka ny ando anerimona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra, fa voadidin'i Jehovah ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen.
andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra fitiavanao, misaotra anao zay mitasiry anay, fa no mifamindrampinoana toy izao anay. Mankalaza sy mideranao zahay, fa tompo tsara ianao. Mamela tompo ny fahadisoanay, nataonay teo anatrenao. Vonoa ny elokay, afao zahay. Mangataka fananao masina zay hiasa mahery ety anatinay. Andraisanay ny antra anao amin'ny alala mofinaina, ho anay amintsika indrindray. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny unité ravina malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratany Matio. Matio 5 ka ny 9 faraka amin'ny 20 ka hatramin'ny 420. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Paoly hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika hoe lohana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika hoe lohana amin'ny fitsarana. Ary nazovina anao amin'ny rahalahiny hoe olom-pony ianao dia miendrika hoe lohana amin'ny sinodriana. Ary nazovina anao hoe fokela dia miendrika ho any amin'ny elo amin'ny rehetrafo. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitsao eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, dia velao eo alohan'ny alitara ny fanatitsao, ka mandehana aloha, ataovy izay vananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitsao. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao trano ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay tonga hitady sy hamonjy ny very. Mofinaina vakina tamintsika teo, Matio 5:20 hatramin'ny 4:20. Ny ity mofinaina ity ry havana malala dia pahateny tamin'ny toriteny nataon'i Jesosy Kristy tao tendrombohitra, milazany amin'ny lalàna. Jesosy Kristy mameny hevitra ny lalàna. Ny lalàna dia izao, manova ny fisainan'ny olona. Manova ny fisainan'ny olona. Hoy Jesosy ny 9:20, fa izao kosa laza aminareo hoe ny mahazatra ny jiosy tamin'ny famakiana ny lalàna hoe aza mamono olona dia izay mamono mahafaty ihany. Tsy izany anefa ny fanazavan'i Jesosy, aza mamono olona. Amin'i Jesosy, izay rehetra manao tsinontsinona sy tezitra amin'ny rahalahiny dia manota avokoa ka mendrika ho elohany. Manitsy ny fomba fandraisan'ny olona ny hevitry ny lalàny Jesosy, koa tsarovy hatrany ry havana. Fa raha manao tsinontsinona ny rahalahinao ianao, na tezitra dia toy izahay efa mamono azy ianao. Koa elao ny toetra manao tsinontsinona ny hafa, na ny mora tezitra amin'ny hafa, fa mendrika andraisana sazy zany raha ny hevitry Jesosy Kristy. Jesosy Kristy manome ny hevitry ny lalàna dia manoro ny tokony atao. Hoy ny 4:20, atao izay vananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitsao. Manoro hevitra ny amin'ny tokony atao Jesosy rehefa manota tamin'ny rahalahy. Rehefa hanao rakitra eny amin'ny alitara ka mahatsiaro nanota tamin'ny rahalahy dia velao eo aloha ilay fanatitra. Mandeha mihavana amin'ny rahalahy aloha vao manao fanatitra. Raha izany amin'i Jesosy dia ny fihavanana amin'ny rahalahy aloha no ambony vao ny fanatitra. Olona tsara fihavanana amin'ny rahalahy no manao fanatitra, fa tsy olona miady amin'ny rahalahy. Takiana amin'ny olona rehetra mpanao fanatitra eny amin'ny alitara ny fanomezana lanja ny fihavanana amin'ny rahalahy iray tampo. Ny samy kristianina ny fiarahamonina. Mihavana tsara amin'ny rahalahinao fa mariky ny maha-kristianina za. Ray izany ry havana, saina izany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao no ny mofinaina nomenao anay izay nilazany Jesosy ny hevitry ny lalàna, fa manova ny fisainan'ny olona izany, ary koa manoro ny tokony atao. Tompo vavaka aminao izay ho any ankonana kristianina tsirairay, mba eo ambany fitarianao hatrany, hanaiky ny fitondranao, ka azonina famonjena sy ainana, malala ny teninao, zomenao mba hahasoa azy, ary vilomany amin'ny finoana. Tompo sitrandro marary, kome fanantenana amin'ny fanasitranana, mpanasitrana maindrindra ianao, ko toan'ny asa fitsaboana. Tompo, ampirezo ro azo manjo ary vonjeo marefisik'olona sy ireo sahirana. Tao iny fihazakazanay amin'ity an'ity indray, ho tanteraka Tompo, mbany fitahinao izay mahasoa ny mpanomponao tsirairay no ny asa fananao masina, afantarinao izay mahasoa anay tokoa, avotony firenenay. Mivavaka dia atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra anay, izay efa nampiombona anay tamin'ny vavaka manao hoe: raha nay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny min-danitra. Meo ny an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay,
tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ary avina malala ny tsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra loran'ny fanantenana ny ameno fifaliana sy fiadana tanteraka anareo no ny finoanareo mba hampitomboana be dehibe eo aminareo ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.